Faly miarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick ANDRIANARIVO avy amin'ny fiangonana Évangélika Chaina ao anatin'ity fandarana ity. Misaotra anao manokana ny safidy hiaraka aminay ao anatin'izao fandarana izao ary manasanao hijanona vetivety minitra vitsivitsy fa tsy hanenenanao ianarahanao ny fandarantsika. Ariky ny fanaoko mahazatra dia ety ampiandohana dia ety ampafantatra anao ny fotoana lehibe izay karakarain'ny fiangonana Évangélika Chaina natao indrindra tena hasoanao sy hanova ny fiainanao. Ny fiainantsika mantsy dia mila miova mandrakariva, mihatsara mandrakariva. Tsisy olona tsy maniry hatsara amin'ny fiainana. Tsy misy olona tsy maniry fiovana me mahafinaritra amin'ny fiainana. Tsisy olona mivoaka ny trano hiasa androany mba mieritreritra hoe hanimba ny fiainany rapitso na napotika ny fiainany ravakapitso. Tsy misy olona manao an'izany fa ny fandrin'ny olona rehetra matoa miasa, matoa mianatra, matoa manao zavatra dia samy mba te tsara avokoa sy hiova avokoa. Azy indrindra ny antony fandarantsika sy ny fitombavaka izay karakarain'ny fiangonana mba hasoanao mandrakariva ny tanjonay. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny nofinofinao ary zava-dehibe aminay koa ny nofinofinao. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mahitanao ambinina sy salama amin'ny zavatra rehetra ary fifalianay ny mahita ny fiainanao miova ambinina ary salama amin'ny zavatra rehetra. Misy fotoana lehibe izay karakarain'ny fiangonana etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina, Palais des Sports Mahamasina ny faraiky ambin'ny folo ny volana Jona ho avy izao. Alahady izy io fitombavaka izay manana lohahevitra lehibe tahaka an'izao hoe ampy izay mila miova ny zavatra rehetra. Ampy izay mila miova ny zavatra rehetra. Fotoana fiovana izao. Tsy afaka ihany fotsiny tsika hoe alohandray amin'ny fotoana vaovao dia zao ny ataoko hoe fa zao ny fotoana mety, zao ny fotoana niovana, zao ny fotoana hanovana ny zavatra rehetra. Tadio fa tsy ny fivadihan'ny 2017 ho lasa 2018 no manova ny fiainantsika. Ary tsy ny hoe fiandrasana amin'ny fotoana mandeha ho azy dia miova ho azy ny zavatra rehetra. Fa misy zavatra tena mila atao, mila fantatra ary mila atao amin'ny fahatongavan-tsaina mihitsy sy amin'ny fanapahan-kevitra mazava sady entitra ny hahatongavan'ny fiovana goavana azo tsapaitanana amin'ny fiainantsika. Ino tsara tsy misy fiovana mahery vaika mihoatra noho ny fiova-tsaina. Ary amin'ny fotoana miova ny zavatra anatin'ny sainao, ny fahafantaranao, ny information sy ny zavatra tsara anananao ary ampifanaranao amin'izay ny fifatoanao sy ny zavatra izay ataonao ary ifatoanao dia tiako milaza aminao tena afaka hita fiovana goavana sady tsara ianao. Izay indrindra no anton'ity fotoana amin'ny faraiky ambin'ny folo ny volana Jona ity etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina izy io. Manana vahiny anankiray ny fiangonana Chaina hiaraka aminay ao anatin'io fotoana io Apotre Turpin izay avy any Canada izany. Isan'ny mpanompon'Andriamanitra lehibe ary ampiasain'Andriamanitra indrindra aty amin'ny pays francophone ty lehilahin'Andriamanitra ity. Izay manana fahasoavana manokana amin'ny resaka fanambinana, amin'ny resaka fanasitranana, amin'ny resaka fitariana izay manana expérience lehibe koa anatin'ny fanompona ary natsangany zavatra goavana amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Tena hoe nampiasain'Andriamanitra izy ary betsaka ny toerana izay fanandehanany, nanaovany croisade, nanaovany fampianarana izay afaka jerenao amin'ny YouTube hoe tahaka ny ahoana ny impact an'ity mpanompon'Andriamanitra ity fa manana fiangonana isan'ny lehibe koa izy any Canada. Tadio fa tsy ny zavatra tsy fiangonana rehetra ngezangeza ho azy fa matoa ny olona ampiasain'Andriamanitra manangana zavatra goavana ary afaka mitety firenena, mampanao formation en vie, mampanao formation en vanne, manao croisade ary ifampitadiavana antsoina ny olona sy havanana dia satria tena manana fiatraikany izy eo amin'ny fiainan'ny olona izay miantso azy. Ary torontsika eto Madagasikara indray miaraka amin'ny fiangonana Chaina amin'ity indray mandeha ity ity Apotre Turpin ity izay inoko tanteraka fa ny fahatongavany eto amintsika dia ahatonga fiovana tsara avy amin'ny hery sy ny fahasoavan'Andriamanitra ary ny tenan'Andriamanitra izay entiny amin'ny fiainantsika tsirairay avy izany. Etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina fotoanantsika Alahady faraiky ambin'ny folo ny volana Jona ho avy izao. Zasy izy no niaraka anao ny fotoana io. Misy fotoana kefatra lehibe ilay fitombavaka. Misy ny miditra amin'ny sasany maraina vodirana voalohany dia misy miditra amin'ny valo sasany dia avy eo indray amin'ny folo sasany dia ny hariva amin'ny roa ora sy sasany. Tena fotoana tena goavana sady miavaka ary anasanantsika rehetra raha azonao atao mihitsy dia ny manatrika ny fotoana ray manontolo mihitsy satria tsy misy toroteny miverina na dia anankiray azy. Mazava ho azy zany raha toa ka tsy miverina ny toroteny dia tena miakatra sady miova hatrany
tsy hoe miova miaratsy akory fa misava-baovao hatrany etiny herin'andriamanitra ny fanatren'andriamanitra ary raha azo atao mihitsy dia hoe ataovy izay janona ao mandra-parivon'ny andro fa azazatra le hoe adondroa ijany eto na amin'ny folo any avo tonga na ny ariva avo tonga na loko manenjika le voamaraina dia avy eo makary ataovy tahaka ny hoe ity fotoan-dehibe anankiray ity a tsy mihetsika ao ianao mandra-parivon'ny andro fa tena sahako milaza aminao isy fiovana sy fiatraikany goavana amin'ny hoavinao ray manontolo zay tsy any enenanao mandrakizay ametraka marika lehibe a zay tsy ho voafafa mihitsy ny fiatraikany ary ho tantara ho tsarovana mandrakizay ny amin'ny niovan'ny fiainanao amin'ny endrika vaovao sady tsara noho izany amboarin'ny programanao dia n'izao andriamanitra rehefa mamangy antsika mety tsy mahita an'andriamanitra mivantana isika hoe io jesosy na io ny fanamasina fa maniraka ny mpanompony izy rehefa hamangina zanak'Israely andriamanitra tao Egypte zao volazan'ny tenyandriamanitra hoe indrozy izy reko ny fitarainany ka hidina zao hamonjy azy raha nidina tokoa andriamanitra moa ve nisy nentan'andriamanitra velona nandehandeha araky ny tanany Egypte tsisy fa naniraka ny Mosesy izy oza mandehananao irahako amoaka ny zanak'Israely ao Egypte dia tamin'ny alalan'ny Mosesy andriamanitra ny asa nanao famantarana sy fahagagana lehibe maro ary nitondra zanak'Israely tahaka ny fitondran'ny voromahery dia nanaingy azy tamin'ny elatry ny voromahery dia nivoaka tao izy tamin'ny fahafahana tanteraka miaraka tamin'ny ariam-behivavy tena tamin'ny fifaliana tanteraka tsy nitsoaka hoe nanjavona tampoka izy fa tena nivoaka tena tamin'ny fahafahana miaraka tamin'ny ariam-behivavy tamin'ny fomba tsy takatry ny sainy zao volazan'ny ten'andriamanitra io moa ve efa mbanisy firenena vita namoaka firenena tao anatina firenena tamina famantarana sy fahagagana tsisy afa-tsy andriamanitra rery nanao an'izany amin'ity mandeha andriamanitra dia mamangy antsika amin'ny alalan'ny mpanompony ny rahan'andriamanitra izahay mba ho anao ny rahan'andriamanitra mba hasoa ny fiainanao tadio fa rehefa sitrany ianao milamina ny tokantranonao mandroso ny fiainanao ny tena faly ange dia ianao ny faly amin'izany voalohany ianao no mahita tombontsoa amin'ilay izy voalohany raha ohatra ianao ka ho any an-dafy tsy zange maka any an-dafy fa ianao raha toa anao ka hatsangana orinazy tsy anahako le izy fa anao raha toa anao ka ho salama tsy zange le izy fa ianao za efa salama za efa manana fiainako mahafinatrahako fa ny antony ito dia no anao ny asoa anao ny tena tanjonay ny asoa ny fiainanao ny ovan'ny fiainanao azanona ny rahan'andriamanitra anay ary zay koa ny atongavany ity mpanompon'andriamanitra ity zay eto amintsika zay noko tanteraka fa hitondra fiovana tsara amin'ny fiainantsika tsiraray avy mety be dabe angamba tsy hoe be dabe fa mety misy olona kely manakina etseroa miresaka etseroa iza moa tsisy manakina raha mbola eto amin'ity firenena ity na any ampitan-dranomasina ny olona manakolazaina foana fa zao mba teneniko anao aza fantoka amin'izay resahan'ny olona ny fandrinao tsara zay anatinao fa iteny fotoana hitahian'andriamanitra anao hanovan'andriamanitra ny fiainanao hatongavan'le fandrinao ho azo tsapaitanana amin'izay amin'ny faraky me folo ny volana anjona na fiangonina avaiza anao na avaiza na mpivavaka avaiza anao na avaiza ary na izy anao na izy fomba fitenin'ny mpanompon'andriamanitra anankiray zany hoe andriamanitra tsy mba manavakavaka ary marina izany tsy manavakavaka andriamanitra amin'ny fotoana eo tena hivavaka ao anao zay ampita ny herin'andriamanitra aminao zay dia ho hitanao fa tena azo tsapaitanana ny fiovana zay tranga eo amin'ny fiainanay ny fiteninay dia hoe tsy mitory tsy misy profo izay nahoana moa zay no samy teny tahaka an'izany satria mazava be ny tenin'andriamanitra ny filazany tsara dia tsy natao hotoriana tsisy profo zany ho zay mandehana mitory filazany tsara dia zao nolazay zao famantaran'izao no anaraka zay mino tika zany tsy afaka hitory filazany tsara ianao ka tsisy profo miaraka amin'izy tsy maintsy misy profo miaraka aminy ny fanasitranana ny fanafahana ny fitahina ny fiovany fiainan'ny olona tsy maintsy misy profo miaraka aminy azay mihitsy mahatonga anay tena mifahasahina mihitsy miteny fa tsy afaka ny tsy ovany fiainanao satria zay tsy mitory tsisy profo zany tsy mitory tsy misy profo zany raha makao amin'ny fiangonana saina ianao rehefa alahady dia tsy maintsy maheno témoignage foana ianao mandra-parevon'ny andro tsy maintsy tsisy alahady anankiraika tsisy témoignage zany ary voamaly be dabe ny olana anay fanasitranana fiovana kasika manokana tamin'ny tompo faminaniana avy amin'andriamanitra tena renao mihitsy hoe zay le fanatrehan'andriamanitra tena tangible azo tsapahitany ka amin'ity faraky me folo ny volana jona ity tena tiako milazanao raha tena hita fiovany ianao dia eo no manomboka ny tsara indrindra raha tena te hahita ianao zany hoe fanambinana goavana
eo no manomboka ny tsara indrindra raha tia hitanao zany tanan'andriamanitra hiasa amin'ny fomba miavaka amin'ny fiainanao eto ny fotoana ahitanao azy raha tena tia hita zany hoe fanasitranana azo sapahitanana iaina anatina fahasalamana ity ny fotoana saza ho an'izay zavatra zay ao arinany ty fotoana ity voarary ianao ny tsy ahomby tsy maintsy mahomby ianao tsy maintsy mahomby ianao ary tsy maintsy ambin'andriamanitra tsy maintsy tahin'andriamanitra ianao ozy ianao fanahoana moa tonga dia ohatry zany le izy satria tenin'andriamanitra dia manome antoka andriamanitra tsy olombelona ka andaingy ary zay koa tsy tonga mba hampivorivory anao fotsiny fa tena miaraka amin'ny fahatokina be sy ny fahasahiana mihitsy ny afahako milazan'izany zavatra any hamfanetretena fa tsy amin'ny frère any zay noko tanteraka fa amarin'andriamanitra ny teny amin'ny fotoana io fotoana zao ampy zay rehefa hoe ampy dia ampy mila miova ny zavarehetra ampy zay ny enina atao anatin'ny aretina ampy zay ny enina atao anaty fijaliana ampy zay ny enina atao anaty fahoriana ampy zay ny enina atao anaty sy fahampiana lava ampy zay ny enina atao anatin'ny lasa sy ny fanesoana sy ny fanelehan'ny olona ampy zay ny fitadiavana asa tsy mety mahita fananganany zavatra ravalava ampy zay fotoana zao mila miova ny zavatra rehetra tongavy ny Palais de sport Mahamasina andriamanitra tena vonona anao zavatra eo amin'ny fiainantsika zao no volazan'ny teny andriamanitra indro efa manao zavabaovao indro efa anao zavabaovao motsy ahity zany ve ianareo motsy halala zany va ianareo fa nenefitra no anaovako lalana ary any amin'ny tany lao no asiko ony tika zany any amin'ny toerana zay etretina fa impossible eo amin'ny trangan-javatra zay etretinao fa tsy afaka iovy eo mihitsy dia andriamanitra eo mihitsy hanisy lalana tsy morangezana manao lalana nenefitra zany any anaty désert zay fasika fotsiny tsy moro zany fosandriamanitra any mihitsy any am'izay tsy etretanao mihitsy hoe aiza ny avaratra sy ny atsimo atsirana sy ny andrefana ahoana nafana mivoaka am'izao aiza ny ale am'izao hoy andriamanitra asiko lalana any ary any amin'le tany lao le tany maina sy tany mangetana zay tena hoe tena mitritra ny tany zay tsisy ranontsony afaka sotrono ozy hoe asiko loharano any dia tsy ahitan'izany ve ianao ozy izy dia tsy alalan'izany ve ianao ozy izy fa indro hanao zavabaovao andriamanitra dia tena vonona hanao zavabaovao amin'ny fiainantsika tena vonona hanao zavatra vaovao amin'ny fiainantsika dia ho diso taona ve ianao amin'ity indray mandeha ity maheno ihany ianao hoe hanao zavatra andriamanitra nefa ianao sy tonga tahaka ny teny andriamanitra eny amin'ny bokin'ny Jeremia hoe tahaka ny olona anankiray zay hanenefitra zay na dia avy aza ny soa dia tsy hita n'ilay izy aoka ianao tsy ho tahaka an'izany fa amin'ity indray mandeha ity ataovy ny fomba rehetra hatongavanao fa azo antoka tanteraka fanova ny fiainanao andriamanitra hanao zavatra vaovao amin'ny fiainanao andriamanitra dia vono hanao zavabaovao mandrakariva baiboly dia milaza hoe vaovao isa-maraina ny famindram-po zany hoe isan'andro andriamanitra dia tia hanomboka zavabaovao amin'ny fiainantsika ny baiboly koa dia milaza fa ny fiainantsika dia hovain'andriamanitra avy amin'ny voninahitra makamy voninahitra tsy tian'andriamanitra tsika histagana na hijanona aminany avo anankiray tsy fantatry nitranga tamin'ny fiainanao tamin'ny lasy na tamin'ny omaly na tany aloha mety efa leo ianao maheno fampanantenana tsara mety efa leo ianao maheno teny mahafinaritra mety efa leo ianao satria ozy izy ianao tsy hitako akory tsy mahita fiovana mihitsy makaiza ihany izy ity leo be zavatra rehetra leo olona leo antya leo andria mamela tenanao na ininy expérience rasy na tsy dia tsara na nandratra na palahelo tamin'ny fiainanao tsy manafoana ny fisiany zavatra tsara zany tsy midikisana tsy misy ny zavatra tsara tsy midikisana tsy afaka manao zavabaovao andriamanitra non tsy zany no izy tsy zany no izy tsy zany no izy afaka tena manao zavatra vaovao andriamanitra amin'ny fiainanao afaka tena manomboka zavatra zay mbola tsy fahitanao hatramin'izay ny atongavaka eo dia ilaza zavatra vaovao aminao ilaza fa vonon'andriamanitra anovany fiainanao voaingana kely nisy olona anankiray zay novangin'ny vadiko tany atokantrano fa nila famanginy dia nampahery anazy sy nyresaka taminy dia nijoro vavolombelo le olona io fa voan'ny cancer izy ary efa nandritra ny 20 taona dia efa miparitaka tamin'ny vatany cancer ray manontolo tena efa miparitaka tamin'ny tenany dia efa lany vola be nitsabo nandeha tety dokotera fa tena tsy nety sitrana mihitsy dia rehefa nahita ny émission tamin'ny fahitalavitra tahaka zao izy hoe fa aiza misy ale mpivady kely amin'ny tele reny fa za te ho any amin'le fiangonana reny sy nama dia nandeha izy tamina fiangonana anankiray dia rehefa tonga tamin'le fiangonana izy dia zao noteneniny hoe zanga izy ny tena marisy lahatra le ohatra le mpivady amin'ny tele reny ay le ohatrohatrohatro dia fa nisy tonga tamin'ny fiangonana rehefa tonga tany amin'ny fiangonana izy tena Tanjombato raisy ny paster izy dia nampaherezina nampanolorateny dia rehefa nandeha ihany fotoana dia nivavahana sy namany amin'izao fotoana zao izy sitrana tanteraka ny cancer verina tany amin'ny dokotera nataony analizy rehetrarehetra
gaga ny dokotera sao dia tsy ianao ito taizana andehananao fa ahoana no mahaposible an'izao fa le cancer zay efa niparitaka tamin'ny tenany zay efa tsy nahitana fanafoditsona rehefa tena kifo efa tsy neritreritra fa tsy fahafatesana Andriamanitra nanasitra anazy verina nadio tanteraka ny vatany ary tsisy trasina cancer na ny kely azy wow raha matona ankiray koa jovavolombelona indray tsy resaka fanasitrana indray ty fa resaka ny fitahin'Andriamanitra mpivarotra le trondro atokotoko kely reny ny asany sahirana kely izy koa tsy dia nahita fianarana vadiny koa tsy dia nahita fianarana ty fa mba mivavaka ihany izy taloha tamin'izay fiangonana andehanana fosy izy hoe tena ny fiainanay dia tsy niova fa io foana fa rehefa tonga tatao amin'ny saina izay ozy izy na eno ny fampianarany amin'ny tokony atao hoe mamafaza ho an'Andriamanitra satria baiboly aminazy hoe katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarina dia hanampy anareo ny zavatra rehetra tena rahana ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny zavatra nitranga nanomboka nandeha le tsena kely io dia niakatra farana nanomboka mivatra trondro tamin'ny taonina 2 taonina 2 taonina 3 taonina isan'andro io nandrabatonga azy afaka nividy camion lasa transporteur ny vadany dia hatrany zao zay ozy izy tsy manana olana amin'ny resaka arabola ny zanany afaka mianatra izy manana tokantrano tsara izy mivady mivavaka lasa afaka manasa vaovao raha anga ary ny tsenany mandroso tsisy tahaka an'izany azon'Andriamanitra taona manainga olona miala avy amin'ny vovoka ka mametraka azy ambony vatolampy ain'Andriamanitra tsara araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny maka olona avy amin'ny zezika ka mametraka azy ho isan'ny mpanapaka tsy anankiray tsy anankiroa ny ohatra olona efa rava fiainana tonga tato amin'ity fiangonana ity tena hoe ravy le ranga manofo ratsy amin'ny alina izy mivady miady foana mezaka na lasa nitetim-panao fanafody hoe ampandeletsenana zay natao maka ody fandroitana fiarovana fanasitrana fa vaomay grasy tanteraka rava fa rehefa tonga tatao am-piangonana ny vavahana mivoaka ny devolony sitriny ny aretina lama mitokantranony nomen'Andriamanitra marché tamina miliara amin'izay izy nahazo marché goavana izy niarina ny fiainana tain'Andriamanitra izy raha lasaina ambavy izay tsy tonga eto aminao mba hampiresaka anao izay tsy mitory tsy misy profo azay no hoantony ty fotoana ity sanatria mirehirehra amin'ny teny tahaka an'izany fa tena te hilaza aminao hoe ny Jesosy ambaranay aminao ny filazantsara zay torinay aminao dia filazantsara azo antoka zao ny tenen'i Jesosy hoe tsy maintsy toriana ity filazantsara ity vao tonga ny farany izy tsy teny tsy maintsy toriana reto filazantsara reto ity amin'ny teny izy dia hoe this gospel zany hoe ity tsy misy filazantsara be dabe zany aza mahatonga amin'ny Paoly milaza hoe raha misy milaza filazantsara hafa aminareo na dia anjely azy dia aoko voaozona izy mety betabe ngamba amin'ny olona hoe ty filazantsara ry filazantsara makany filazantsara fa ny tena vrai filazantsara dia manova anao aloha voalohany indrindra niany anatinao ray amanontolany mihitsy no hovaika mamadika anao olona vaovao Andriamanitra rehefa izay dia manova ny zavatra rehetra mahakasika anao izy misy miteny hoe arakaraka izay vavahako to vaomay amiamanitra arakaraka ny vavahako vaomay mikorotana ny tokantranoko tena mamelahy tena aminao laingy zany ekena fa mety misy olona ohatry zany tokoa angamba hoe teny vavako izy dia vaomay be problème vavako izy dia ohatry vaomay fa ny tena marina dia zao angamba tsy fantany tsara ny tena atao hoe fivavahana marimarina koa ny tena filazantsara sy ny tenin'Andriamanitra fa ny filazantsara zay toriana ny tenin'Andriamanitra io baiboly io tenin'Andriamanitra io rehefa tena takatrao ka ampiarinao sy hivelomanao manova fiainana io ary tsy manovanao miaratsy zany trandraiky nge mampalelo fa betsaka ny kristiana arakaraka ny vavahany vaomay miaratsy tare izy vaomay tsy mahavatena izy vaomay miaratsy ny témoignage-ny amin'ny fiarahamonina vaomay misahirana izy dia to tahaka ny hoe le Andriamanitra ve rehefa mivavaka ve dia vaomay mampahatra olona dia zao foana ny excuse ny olona ndraindray hoe ka zan'Andriamanitra toetra amboarin'Andriamanitra foana isy raha matona ankiray tonga tany amiko tany Amborao dia zao nytenen'ny pastera roapolo taona mahery zay ny vavahako fa tsy mba mamety andro miratra mihitsy aho fa fizaha toetra foana dia zao nyteneny rovina mba hitsara ty fizaha toetra ty hatramin'ny roviny do hiamantsy azy mananjanaka ho ainao nianatra movy hoe nataminao nianatra aza taloha examen foana avy eo a mandavataona vao miditra mianatra mandrapatapitro ny taona miditra mianatra mandrapatapitro ny taona examen foana avy eo a tsy misy an'izany eto ambony tany
ary naneo anaty baiboly koa aza dia milaza fa misy fotoana ny zavadrehetra ka tsy misy azany miaraka amin'ny tompo anao 20 taona dia isan'andro vaky zao fizatoetra folo manaiky fa mitaizantsika isan'andro Andriamanitra manaiky fa mamolavola Andriamanitra fa tsy isan'andro anao dia mandalo fahoriana folo 20 taona tsy mitombony zany ary tsy biblika zany tsy biblika zany marina ohatra i Abrahama ny andry zanaka nandritra 5 taona fa tsy nidiky zany hoe taona 5 taona sady fadiranova ny tsy nahita haniko hoaniny no tsy mahita asa ivelomana ny tokantrano misavoretana sady mbola tsy manana zanaka tsia ny zanaka no 5 taona vao azo taty aoriny fa ao anelanelan'izay tonga mpanjato be nanana mpanompo maro niady tamina firenena nanafaka ny tisy teo ny zana-dralà tany Sodoma sy Gomora tena nanana tantara goavana be izy ao anatin'izay 5 taona zay fa tsy midika hoe mandrapatonga ilay zaza dia sofrira mandram-pianatra azy izy fia azay zay zavatra indraindray nohatriny hoe mahatonga ny olona amin'ny teny karakaraky ny vavahany toatra mampahatra tsy mampahatra ny fivavahana ary tsy mahatonga anao mijaly lavo zany fa fotoana fantatrao ny tenin'Andriamanitra sy ny tokony atao ary mivelona amin'ny finoana ianao satria raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra dia sahirana ianao tsy maintsy ianao mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ilay araka izay toriana aminao ny olona kondra indray dia zao ary izy maheno zavatra anankiray izy aty izy maheno zavatra anankiray ary izy maheno zavatra anankiray lasa feno confusion izy ao anatiny mikorotana anaty izy mandrapatonga leo aka tsy haiko tsony izay marina amin'izy ity zay no mahatonga anay manasinao ho avy ary mahatonga anay manasinao andao hianatra tenin'Andriamanitra ampianatra anao zay hanangana anao zay dia ho hitanao hoe tahaka naona ny tokony fizotry ny fiainanao fa afaka manana fiainana tsara ianao afaka manana fiainana tsara ianao mety misy zavatra anankiray ohatra ny Abrahama zanaka mety tsy azo le olona fa mitoetra ny miova ny arabola miova fahasalamany miova sy namana fa iny tsy midika dia tsy azo mihitsy le zanaka fa nazo zanaka ihany izy ka amin'ny ty ndray mandeha ty raha tonao ka karaza le olona hoe tena eto rangahy tena ampy zay mila miova amin'izay zao zavatra zao fa tsy mety tsony ity ny fotoana sahazany zany ity fotoana ity sy ny aoriana andraitra fa raiky me folo ny volana jona etsy amin'ny Palais de sport Mahamasina maro ny olona zay fa miresaka aminay fa misy aza avany amin'ny faritany ho avy mba hanatriky ny izy pastera tena ho azy zay na ahoana lavitra ty aminay lafo koa le frais makany fa tsy mampanininy fa ho avy zay vao maly Alahady mihitsy aza vao tamin'ny Alahady teo mivavaka ao na olona anankiray rehefa ndrava amin'ny fotoana dia nanantona anahy io olo io niaraka tamin'ny zanany fa io olo io dia avany ilakaka tany ambany vohatra ilakaka tany narary mafy tsy nety sitrana nentina ka ty Antananarivo mba ho didiny reraka dia reraka tonga taty ary tena hoe efa zany efa kivy daholy fa rehefa aveo nentina tanaty vondrombavaka sy olona ny fiangonana sainina dia nivavahana niaraka tamin'ireo pastera ny zavatra nitranga sitrana le olona tsisy opération natao tamin'ny dokotera nefa teny atao opération fa rehefa nivavahana izy sitrana tamin'ny aretiny niverina natanjaka ary tsisy opération natao taminy nanantona izy misaotra betsaka pastera fa salamzao fa sitrana tanteraka sy namana lasa tramizana ny tonga nivavaka ao am-piangonana satria nahoana hitany fa eto tsisy manao resabe fa profo miaraka amin'izay lazain'Andriamanitra tongavy ety amin'ny Palais de sport Mahamasina amin'ny faraiky mbe folo ny volana jona fa tsy haninanao ny anankiray farany dia hijanako iny tesy teo misy fotoana lehibe anankiray azy iarahanao fiangonana saina ihany koa amin'ny Ascension zao Ascension alakamisy fa 20 ny volana May atsiarovana ny akaran'i Jesosy tany an-danitra izy vavaka ainy atendrombohatra iarahana fiangonana saina eny izy teo eny akaiky ny tsefa iny le toerana tsy hoe ho any tsefa akory tsika fa eny akaiky iny le toerana misy toerana malalaka be zay efa nirezervena hanaovana vavaka tendrombohatra dia etsy amin'ny izy teo eo amin'ny statistika eo anosy ny fotoana amin'ny sasamaraina amin'ny lakamisy zao 3 ariary ny sarandalina ho amin'ilay izy dia zao anao dia afaka mividy billet etsy amin'ny birao amin'ny fiangonana saina eo andravoangy ambony raha maniry ianao andeha amin'izay tsy manavakavaka izay na fiangonana avaizy ianao na olona avaizy ianao na izy ianao na iza zava-dehibe ny fivavahana tendrombohatra mety afaka amin'ny tena si ny Jesosy nge ny teny hoe ho avy ny andro tsy eto amin'ity tendrombohatra ty tsony no hoe hivavaka ianareo fa Andriamanitra mitady olona hivavaka amin'ny fanasiny fahamarinana version anaty baiboly zany ary marina zany fa mila azontsika ny tena hevana
fa tena ilaina ny mitokana mivavaka eny an-tendrombohitra. Ny toerana anaty baiboly dia tena mikonty hoe aveto amin'ity toerana ity no mivavaka. Ka manasanao zay ho avy afaka mividy be anao 3 arivo raha ohatra anao ka manana tomobila tsy mila mividy be anao fa tonga dia tonga ny amin'ny statistika eo anosy amin'ny lakamisy amin'ny sasany maraina dia miara miainga antsika rehetrarehetra. Ho anareo ny mifaritra tsy mindrano rehetrarehetra eny akaiky ny tsy efasiny manodidina reny andoharany fotsy sy ny namany sy izay rehetra akaiky ny toerana rehetrarehetra iny tonga dia afaka tonga eo amin'ny vato be le amin'ny arabe io zany dia misy mively makany iny izy teo makany tsy efa io dia afaka eo fotsiny ianao miaraka amin'ny tomobila raha tonga efa iny ianao dia miaraka miakatra fotsiny tsika ao ambony ao misy toerana malalaka be hiaraka hivavaka isika tena hivavaka isika dia ho hitanao zany hoe Andriamanitra mamaly vavaka. Matoky efa nasoanao ny fandaharantsika azadino ny fotoam-bavaka tsika amin'ny alahady zao etsy amin'ny fiangonana saina eo amin'ny raika sy sandoana lakely efa hitanao fahita lavitra io amin'ny sasany amin'ny enina fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo sasany ny hariva amin'ny 2 ora sy sasany sady fetiny reny amin'ny alahady zao nanomana cadeau spécial ho an'ny reny rehetrarehetra zay. Misy fanomezana manokana ho an'ny vehivavy rehetra tsirairay avy isambatan'olona amin'ny alahady zao omena ny renim-pianakaviana rehetra sady hivavaka ho an'ny reny rehetra izahay amin'ny alahady zao. Tongava maman, tongava tantenina, tongava bebe tongava daholy fa hivavaka antsika izahay ary anonona teny-pasoavana ahasoa ny fiainanao amin'ny alahady zao etsy fiangonana saina. Misy koa eny Tanjombato amin'ny ena sasany amin'ny 20 sasany sy amin'ny 10 sasany ny hariva amin'ny 2 sasany ny eny amin'ny gymnase gouverna Korondrano miaraka amin'ny fiangonana saina gymnase gouverna Korondrano io ny akaiky ny RTA iny dia misy amin'ny gymnase gouverna be io ao misy amin'ny fiangonana amin'ny 9 maraina dia amin'ny 10 maraina dia amin'ny 2 sasany hariva sy ny fiangonana saina rehetra Erinantanarivo sy era Madagasikara. Matoky fa nasoanao ny fandaharantsika manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana saina. Tomboa fahasoavana veloma tao.